misaotranao jeso malalo satrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya. Fahalimerabantsika tsirairay avindray toga atao fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity andro ity. Ity am-piandohana dia mirary ny soa manjakariva ho anao izay manaraka n'izao fianaran-ten'Andriamanitra izao. Vavakisika rainay malala tsara indrindra mbola velom-pisaoranao izay noho ny amin'ny fotoana izay omenao anay anio ahafahanay mandray ny teny avy aminao. Sokafo ny fomam-pananay irina tokoa raha hitsimoka ao anatinay eo amin'ny fiainanay ho hitantaratra ihany koa fa olonao izay fa mitenena ray fahavonikenao anao izay aminaran'i Jesosy. Amen. Tenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe mahery ny teny. Fiteny maro lavitra noho izay ampiasaina ankehitriny no voarakitra ny tantara. Ny fiteny sasany maty ary ny sasany mivoatra na mipoitra tsikelikely eny. Voadika amin'ny tenim-pirenena 700 mahery ny baiboly manontolo ary misy ampahany kosa voadika amin'ny fiteny 3,000 mahery. Mbola be ny asa tsy maintsy atao raha tiaka ho fantatry ny olona rehetra sy ny foky rehetra ary ny firenena rehetra ny herin'ny tenin'Andriamanitra manova fiainana. Hatrany amin'ny Genesis toko voalohany no ahitana ny hery manova ny tenin'Andriamanitra. Ao Andriamanitra no mahary zavatra avy amin'ny tsy misy. Ny teny fotsiny izy dia ary izany. Tsy mbola lefitsy akory ny hery namorona ny tenin'Andriamanitra na ambavy io na an-tsoratra. Dia ho tahaka izany ny teniko izay alohan'ny vavako i Jesosy. Tsy verina amiko foana izy raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Tsy voafetra amin'ny tontolo ara-batana ihany ny hery mamorona sy manova ny tenin'Andriamanitra fa miatra amin'ny fiainana ara-panahy ihany koa. Dia antsika nefa Andriamanitra ka tsy manery antsika velively fa manaja ny safidintsika. Izao raha tsorina afaka mameno ny fiainantsika amin'ny heriny sy ny fahasoavan'ny tenin'Andriamanitra. Saingy tsy afaka miasa izany raha tsy eo ny finoana. Ny tenin'Andriamanitra ny fahamarinan'ny baiboly voasokitra ao an-tsaina sy haitsenjery no nanala sarina ny fitaky Satana. Rehefa naka fanahin'i Jesosy tany anefitra izy ary ny teny naloaka ny vavan'Andriamanitra no nandresen'ny Kristy an'ilay mpaka-fanahy fakam-panahiny. Ny eken'i Jesosy no loharan'ny fahamarinana ny baiboly amin'ny mahampino antsika dia manana ny tenin'Andriamanitra masina sy mahery ary azo antoka isika. Manana tombontsoa isika hanandrana ny herin'Andriamanitra mamorona izay miasa ao anatintsika sy mampandraisa antsika amin'ny ady izay ataontsika amin'ny Satana eo amin'ny fiainana. Manana hery mitondra fiainana eo amin'izay tsy misy afa-tsy fahafatesana ny tenin'Andriamanitra. Mitondra fandresena eo amin'izay tsy misy afa-tsy fahalavona ihany koa. Tokony no mameno an'ireo teny fikazan'ny baiboly fa manan-kery mahasitrana ny aretina amin'ny lafim-piainana rehetra tokoa Andriamanitra. Aokany izany tsy ho adinontsika mandrakariva fa manana toky lehibe mahasitrana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Amen. Rianay tsara indrindra mbola velom-pisaoranao izay eny amin'izany teninao izany. Saotranao ihany koa Tompo izay
manome toky any manjakariva fa miainy fiainana rehetra ianao. Aoka tsy verina aminao tokoa izany tenao izany raha tsy efa mahatanteraka an'izay sitraponao amin'ny fiainanay ka mba ho ambinina amin'izay ampandehananao anay ny izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.